tsy alalavitra amin'izay ihany tsika manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena sy ny fahatongavana Andriamatoa Marc Ravalomanana natandrazana ny fiandohany ity herinandro ity dia nisy ny fanambarana navoaka ny sarambabem-bahoaka mitovy fijery mahakasika indrindra ny zava-misy eto amin'ny firenena niaraka namolavola izany fanambarana izany moa ny mpianatra université sy ireo vondron'olona mitovy fijery ary ihany koa miandrandra fitoniana eto amin'ny firenena. Mila fitoniana maharitra ny vahoaka malagasy ny sarababem-bahoaka eny ambany tanàna ary ny mpianatry ny anjerimanontolo izay nanao fanambarana niaraka manohitra noho izany ny fihetsika na ny fihevitra izay mety hiteraka ny hitarika fampirasaraham-bazana ny samy malagasy izy ireo. Toerana kitsorano ny fihevitra mety hiteraka sy hitarika fisaraham-bazana ny samy malagasy na avy amin'iza na avy amin'iza na ihany koa avy amin'ireo vondron'olona na vondrokely tsy mitovy fomba fijery amin'izao fitondràna misy zao. Faharoa, toerana ihany koa mifetrika na toetra avy amin'iza na avy amin'iza na tsy mitsaraka mitadidy anapitehana trano niezaka efa natombo mba ho fitandrona ny sotoavina sy ny fihavanana malagasy. Izay toetra tsy mba nilamina tamin'mbahiny fa tena vokatry ny tany. Fahatelo, izay kosa nefa dia miderak'izy koa ary manohana reo olona na vondron'olona manam-piniavana amin'ny mpampakatana ny fahendrena mba hampihavanana ka mikatraka mandrakariva ny firaisan-kina mba hoentina hampandrosoana miaraka ty tanindrazana imbonana ity. Fahaefatra, tamin'ny tangarany Madagasikara ary tokony hajaina ny ordre de constitution toa manahita ny saitsika vahoaka tsy mitondra fanjakana tsy hakanavaka izay rehetra satria tsy hitondratsika any amin'ny fihedarana ny fantatrona sy ny fahakalany fa vao mainky aza hanafony olava. Koa amin'ny teninay tompo dia tsotra ihany. Izahay dia naman'izay neva fa mifantrana ny fahavalo ary ny fahasambarany Madagasikara sy ny vahoaka ao amin'ny tanjona lehibe iraisana. Nandritra ny fihainoana tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny espace fikirizana Andavamamba no namoaha ny fikambanan'ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo ny olon-tsotra mponina eny amin'ny faritra Ivo io fanambarana io.